ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Zany hoe isika rehetra dia manana anjara lehibe amin'ny fampitana ny filazantsara ity tombontsoa lehibe ho antsika io tahaka ny tombontsoa azy ho an'ny apôstôly tombontsoa anjentilisa tombontsoa ho an'ny anjely malala izany tombontsoa antsika ihany koa ka andao andray anjara mavitrika amin'ny fizarana ny ten'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra raha ny tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra noho ny teninao, misaotra noho ireo lesona isantsokajany, tehirizo ampony tsiraray avy aminay ireny, ary ampio izay ahay mampiatra azy ireny eo amin'ny fiainanay. Momba anay mandritra ity sabata tontolo ity mba hatsapanay fifaliana sy fafinaretana sy ireo fitahiana izay rotsaka ao mandritra izao sabata izao, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Terain'Andriamanitra ny amin'ny fahatotosany ny fandaminana rehetra izay niarahana taminy ankehitriny indray isika dia hiditra amin'ny 10 minitra ny asa fitoriana. Ao anatin'izay 10 minitra ny asa fitoriana izay dia mizara roa ny programantsika. Ao ireo avy ao amin'ny tanora, hiatrika ny feon'ny tanora isika. Ary ao aorianan'izay dia manasa mpanajana ireo vahiny manokana avy ao amin'ny mampiely baiboly izay hiaraka amintsika eto. Alohan'izany rehetrarehetra izany anefany dia manasa antsika rehetra hiaraka hitsangana anao eo mpitsanganana ny hira fahenina amin'ny 700. Feon'ny Kristiny miantso asy ianao enina amin'ny 700 ny andininy rehetra ny arahantsika manatanteraka dia manasa avy hatrany ireo tompon'andraikitra ny amin'ny 10 minitra ny asa fitoriana. Iangaviana ihany koa ireo diakona izay mbola eny am-toerana eny mba hivadika ato ambadika ato andray ny batra izay natokana ho anareo, ary rehetra izay mbola tsy nanao ny fanatitry ny sekoly sabata ihany koa dia iangaviana tanandroa ianareo mba hanangana ny tananareo eny am-toerana eny fa hanantona anareo ireo diakona izay efa eny am-toerana eny. Babu
miaraba ny zanak'Andriamanitra rehetra izay tafavory eto amin'ity vatolampy mampiray ity amin'izao sabata masina izao. Misy olo tenany tanora adventista eto, ilaza reo iraka ataon'izy ireo sy ny mbola ho ataon'izy ireo izay nomen'Andriamanitra ho tanterahany. Eo amin'ny fandaminana ao tanatin'ny tanora adventista maneran-tany dia karazany efatra ny endrika fitoriana ataon'ny tanora. Iray amin'ireny ilay atao hoe ianao ny toriteny. Haitsika izay isaky ny sabata dia tonga eto amin'ny 10 minitra ny asa fitoriana izay fandarana manokana anaovana tatitra mahakasika an'ireo asa fitoriana ny filazantsara manenana an'izao tontolo izao isika amin'izao ankehitriny izao. Tonga eto anatrehantsika ny ray aman-dreny pasteur Ramandimbiarso Jean François izay tompona andraikitra manokana amin'izany hoe fitantanana mpiaina kristiana zany any amin'iny faritra Antsimo Atsinanana any amin'ny Mananjary sy ny Matsiatra ambony sy ny Manodidina. Fa ny miarabanao pasteur dia misy fantaniana ihany koa zany araka izay mipetraka amin'ny pasteur ao amin'ny tiany ity hoe inona marina moa ity atao hoe sampana fitantanam-piainana kristiana ity eo anivon'ny fiangonana adventiste amin'ny tandrony andro fafito. Ny fitantanam-piainana kristiana dia fanafohezan-teny izy io. Fanafohezan-teny izay alavaina amin'ny hoe fitantanana ny fiainana maha-kristianantsika. Tipikiliny filazana azy rehefa foezina izy ka izany dia sampana manokana manana maizy azy eo anivon'ny fiangonana izay tena ilaina indrindra hitezana izay toerana maha-kristianina izay. dia inona moa zany tena tanjona na antom-pisiny ty sampana anankiray eo anivon'ny fiangonana ity ho an'ny mpino na ho an'ny olona rehetra ihany koa? Ny tanjona dia zao ilazana sy itenenany fa ny olombelona tsirairay avy dia manana ny arena, manana arena manokana izy. Voalohany ny vatantsika dia arena, manarakaraka an'izany ankoatra ny vatantsika arena azy ny talentantsika ihany koa izay nomen'Andriamanitra ihany koa dia arena ihany koa zany. Ary ny tombonandro na ny fotoana nomen'Andriamanitra antsika ihany koa mbola arena ihany koa zany. Zany hoe ny lafiny rehetra amin'ny fiainana zany dia arena avy amin'Andriamanitra ka ny tanjona dia ny aizana mitatana an'ireo zavatra rehetra ireo, anolorana an'ireo an'Andriamanitra mba ho mpiara miambonatoka amin'Andriamanitra. Io lay voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romana 12:12 voalohany izay milaza manao hoe mangataka aminareo ary rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina kasitrahana efa ny pompim-panahy mety ataonareo zany atolotra ho an'Andriamanitra zany reo rehetra ary zay ny tanjony teny fitantanam-piainana kristianity ahatonga ny rehetra ahafoy anome anolotra an'Andriamanitra. Ankoatra an'izay izy mirahalahy dia ampianarana ihany koa ny fahafoizana fahaizana mahafoy ny zavatra rehetra. Ao amin'ny bolina 120 mantsy ny 420 dia hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany. Zany hoe rehefa mahafoy ianao zany miaraka amin'Andriamanitra dia hitombo mandrakariva izay anananao rehetra. Anisan'ny tanjona anana ilay fitantanam-piainana kristianina ka ho an'ny olombelona rehetra niza dia volavolaina ao anatin'izany sapany zany izay anivon'ny fiangonana. Itona zay vao mafantatra fa tena zava-dehibe eo amin'ny maha-kristianina antsika misy ilay hoe mahay mitantana ny zavatra izay nomen'Andriamanitra. Ho antsika tena mankasitraka anao pasteur satria dia fantatra ankehitriny fa tsy ambani-danja ilay fikiriana fitantanam-piainana kristianina eo anivon'ny fiangonana. Mankasitraka indrindra pasteur. Mankasitraka anareo ihany koa nanasa. Ho amin'ity an'ity moa zany ho fampahafantarana ho antsika tsirairay avy dia maro ny vahiny izay nasaina mba hanatrika manokana amin'izao fotoana izao, zany hoe hitondra fampianarana, hitondra an'izay teny avy amin'Andriamanitra izay maromaro no hitantsika hiakatra eo rehefa avy eo ao anatin'izany zao ohatra ny pasteur Rabarson Andrianarson Abel izay
tompona andraikitra fitantanam-pena kristianina eto anivon'izao Madagasikara afovoany izao. Ie koatran'izay ihany koa dia hitantsika eo ihany koa anisan'ny hitarika ny fotoana eto ny pastora izay tazantsika eto ankehitriny pastora Mandimberson Jean-François avy any amin'ny fédération ny fiangonana adventiste Madagasikara atsimo atsinanana iny izay anisan'ny anatanteraka ihany koa fitariana ny fotoana eto izy amin'ity androan'ity ary azo antoka fa afatra manokana miainga avy amin'izay ihany koa na miompana amin'izay fitantanam-pianana kristianina izay no voaraintsika ao amin'ity anio ity. Misy ihany koa ao ho amin'ny fiarabana zany no hitondra ny Raherinjanahary Jean Aimé izay tompona andraikitra manokana ny fitantanam-bola eto anivon'ny Madagasikara afovoany ihany koa izy io. Ia dia eo ihany koa ny tompona andraikitra izany sampana izany ao amin'ny aty amin'ny fivondronam-be ny fédération aty amin'ny ranomasimbe indiana izay misy atsika mbola hitarika anisan'ny eo ihany koa fa tsy ho be resaka intsony izay fa ho avelanay ianao ihany ka indray ao anatin'ny fotoana izay tanterana ety amin'ny Gradin III Fatolampy mampiray. Makasitra indrindra pasteur. Mamerina ny arahaba ho amintsika rehetra amin'ity sabata maraina ity. Isaorana ny tompo fa vokatry ny fitahiny sy vokatry ny fahasoavana avy aminy dia misy tanorantsika avy any amin'ny faritra avaratry ny nosy izay nomen'Andriamanitra fanomezana manokana eo amin'ny fahaizana mitahiry ny tenin'Andriamanitra ao an-tsaina ary tonga eto ny lehibe ny fikabanana mampiry baiboly araka ny voalaza teo dia Andriamatoa ainan'ny rina raha samy manana sy ny taleparitra ihany koa ainan'ny faritra avaratry ny nosy dia ny anabavy noro andriana solo mba hanolotra manokana ireto tanora izay nasaina izy ireo manokana hiakatra aty Antananarivo mba ho fakasitrana azy ireo ny amin'izany zava-misy izany ko dia angatahana ray aman-dreny andriana solo raha samy manana ainan'ny rina mba hiakatra hanolotra ireo tanora ireo. Dia miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay ao anivon'ny fikambanana mampely baiboly ry havana ary mirary sabata feno fifaliana ho amin'ny tsirairay avy. Ny vinany ao anivon'ny fikambanana mampely baiboly moa ry havana dia ny hoe Madagasikara eniky ny fahalalana an'i Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina. Koa mifanindra amin'izany ny antom-pisiana dia ny hoe mandika ny soratra masina amin'ny fiteny alalan'ny olona azy ka izay fiteny soratra masina amin'ny fiteny alalan'ny olona azy zany moa dia isoratsika Andriamanitra amin'ny ananatsika ireny baiboly protestanta dika teny fanitsiana fahadimy ireny. Eo koa ny baiboly dika teny ombolana izay ankalazantsika an'Andriamanitra anio ny 20 taona an'izany. Isan'ny antom-pisiana koa moa eo anivon'ny miampy baiboly malagasy dia ny fampiofanana amin'ny fandinihana ny soratra masina. Koa araky ny nambaran'ny pasteur aberany teo moa isoratsika Andriamanitra no mifananatsika ireo rahalahy zanatsika fiangonana adventista mitandrina ny andro 7 izay avy any Sambava ny lavitrany izy ireo izay mahatadidy sy anjery ny soratra masina izay reary amin'ny fiangonana zany satria etsika ny fanahy masina zany afahana tena mizara ny soratra masina. Koa tsy ho lava resaka aho koa fa manasatsika iaino izany talenta nomen'Andriamanitra azareo izany koa dia manasanareo ry rahalahy Zilianozisy sy refa Michel avy any Sambava. Okey, miarabatsika rehetra satria mbola nomen'Andriamanitra tombonandro ka nahatsatsa ity sabata mahafinaritra izao. Ny tsenjere taonay moa ao matitoko 17 andiny rehetra ka magnisantsika rehetra andray baiboly agnaraka izany rehetra izany. Matio toko 17 andiny rehetra. Raha ny arana hita moa zao ny sasiny teninao ambony. Fanoharana fito nataon'i Jesosy. Manomboka amin'ny andiny voalohany eo atsika. Ary tamin'izany andro zany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetrika teo amoron-dranomasina. Ary nisy voaka bitika tao fangona teo aminy. Dia niditra tao an-tsambokely izy ka nipetrika ary nivoaka rehetra kosa dia tena amoron-dranomasina. Ary nilaza zavatra maro tamin'ny fagnoharana izy ka nanao hoe indro nivoaka ny mpamafy mba mafy. Ary nanamafy izy
sasany voafafy tena amoron-dalana dia avy nivorona kanandany any. Ary ny sasany dia voafafy tany amin'ny tany marivo ambonin'ny vatolampy. Dia nalaky nitrebona ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposika ny masoandro dia nalazo ireny. Ary satria tsy nanampaka dia maty izy. Ary sasany dia voafafy tena amin'ny tany tsilo. Ary ny tsilona niry ka nangedy azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara. Tena moa ny sasany avy zato heny, ary ny sasany avy enimpolo heny, ary ny sasany avy telopolo heny. Izay manantsofy oka izy eny. Ary dia nagnatony azy ny mpianany ka nanao taminy hoe nahoana no fanoharana itenenanao aminy. Ary maly izy ka nanao taminy hoe satria ianareo no navela halala zava-miafina amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ireny kosa tsy mba navela, fa zay manana no omena ka nagna be dia be izy. Fa zay tsy manana kosa na dia zay anagnany azy dia esorina aminy. Ary noho izany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy miaina na mahalala. Dia tanteraka aminy fa amin'anegna Isaia toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny 10 izay manao hoe handre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hafandritra, ary hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa dala ny fony zao aloha izao, ary efa lali-dalovina ny sofiny, ary efa nakipy ny maso. Fandrao ahita ny maso sy andre ny sofiny ka halala ny fony dia hibebaka izy ka sitrana azy aho. Fa sambotra ny masonareo fa mahita, ary sofinareo fa mandre. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa maro mpaminany sy olona marina aniry zay hitanareo nefa tsy mba nahita, ary eniryendre zay renareo nefa tsy mba nandre. Toa amin'izany dia henonareo ny fanoharana amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny teny fanjakana fa tsy mahalala dia avy le ratsy ka manesitry izay nafafy tao am-pony, dia izany no le nafafy teny amoron-dalana. Fa le nafafy teny amin'ny tany marivo ambona vatolampy dia zay manjay ny teny ka malaky mandredy amina faliagna, nefa tsy mba manapoka ao anatiny izy fa mahatra vetivety fô. Ko raha avy za faholiagna na fanenjegna noho ny teny dia malaky tafintona izy. Ary le nafafy teny amin'ny tany tsilo dia zay mandray ny teny, ary noho ny fiahahiny zao fiainana izao sy ny fitikany areny mangeja ny teny ka dia tsy mamoa izy. Fa le nafafy teny amin'ny tany tsara kosa dia zay manjay ny teny ka mahalala dia izy no mamoaka vokotra. Ny sasany avy zato eny, ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy telopolo eny. Ary nanao fanoharana hafa koa tamin'izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara teny an-tanimbarina. Fa raha natory ny olo dia avy ny fahavalo ka namafy voanjom-parifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha izy. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposika koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon'ireo lehilahy ka nanao taminy hoe tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao, ko avy teza kosa ny tsiparifary. Dia hoy izy taminy fa valo nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe ko tianao va handehanana hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy tsia, fandrao raha manombotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Oka ihany iara-maniry izy roaroa ambara-piavy ny fararano. Ary amin'ny fararano dia olazaiko ampijinja hoe angona aloha ny tsiparifary ka atao voambarana, fa ny vary dia atao manao tropotra. Ary nanao fanoharana hafa koa tamin'izy ka nanao taminy hoe ny fanjakany lanitra dia tahaka ny voatsinapy zay nalain'olona anankiray ka nafafy tena antsahana. Fa kely no ny voarehetsa izy, kanefa rehefa maniry lehibe no ny hanarehetsa tonga hazo diavy ny voromanidina ka mitoetra amin'ny rantsana. Ary nanao fanoharana hafa koa tamin'izy ka nanao taminy hoe ny fanjakany lanitra dia tahaka masirasira zay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataotao agnatin'ny koba amin'ny telo ny famarana mandra-pahazahoany masirasira azy rehetra. Fanoharana no nolazany Jesosy zany zavatra rehetra zany tamin'ny vahoaka, ary tsy nisy nolazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana. Mba tanteraka zay nampilazainy mpaminany ao amin'ny Salamo firana 7:7 hoe iloabava ilaza fanoharana anambara zavatra zay nafenina haty zay nandrena zao tontolo zao. Eny ary ina azonay masaka fô fotoagna tsy ampivalam-paraneo
ka fa magnirika manampy sy fotoagna amin'ny magnaraka koa atsika mehany misimisy tegna fonto be zegny izy leheneo tegna amin'ny magnaraka koa manao veloma teraina manokan'Andriamanitra satria mampiasa antsika ankizy izy mampiasa antsika tanora izy ho fitaovana iara-iasa amin'ny anjely hitory ny filazantsara koa manasa ny ankizy rehetra manasa ny tanora rehetra mba hanao lohalaharana ny tenin'Andriamanitra raha misy fanomezana tsara indrindra azontsika ray aman-dreny atao any zanakitsika dia ny baiboly ny lohalaharana amin'izany fanomezana tsara indrindra izany asaina ampitiavana ary isika hiaraka hitsangana hanao ny hira faha-enipolo sy fitonjato ao anatin'izay hira faha-enipolo sy fitonjato ny andininy rehetra izay dia manasa ampitiavana ireo vadina pasteur ireo pasteur rehetra izay eny amin'ny toerana eny mba hivadika atao ambadiky ny bilibitrato manasa ampitiavana nareo pasteur sy ny vadina pasteur rehetra mba hivadika atao ambadika ato asaina manokana ny fiangonana rehetra izay eto raha fatatrao fa misy diakona eo akaikinao eo asao ampitiavana izy mba hivadika atao ambadika ato ihany koa aka ny badra mba hafahany manatanteraka ny asa fanompoana manasa ny vadina pasteur sy ny pasteur rehetra mba hivadika atao ambadika manasa ny diakona rehetra izay tongeto ka mbola tsy nahazo badra mba hivadika atao ambadika ato ihany koa andeha ataontsika ho mpitsangana ny hira faha-enipolo sy fitonjato Samantani Anju
eo am-pitsanganana ihany isika hivavaka famaranana ny sekoly sabata. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotranao izay nahafahanay namerina nianatra ny teninao. Engane ireny teny ny anaranay ireny, dia ao rakety ny fanahinao masona ao am-ponay, ka ampahery anay ary tahiry anay anapaharetana hatramin'ny farany. Sy anao fanandramana manokana miaraka aminao. Miangavy anao koa zahay aniraka ny fanahinao masina, ampahomby ny asa fitoriana ny filazantsara, fizarana ny teninao amin'ny hafa, mba hita fahombiazana ary hitona fanahy ho anao ihany koa izany. Ny fotoana rehetra izay mbola ataonay amin'ity sabata ity, dia apetraka eo am-pelantananao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Vitatreo ny fotoanan'ny sekoly sabata tamin'ity maraina ity, hiomana ho amin'ny fanompoam-pivavahana isika, antsoina ihany ary averina hatrany ireo diakona mba hivadika ato aorinan'ny pulpitra. Ho fandaminana ny fanompoam-pivavahana dia iroso an'olotra hira ny fivondronam-ben'ny mpitandrina ary aorinan'izay dia ny pakia.
Midera Jehovah ry firenena rehetra. Midera azy ry olona rehetra. Fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia. Vavakisika Jehovah tomponay sy Andriamanitra io indreto izay vahoakanao avy amin'ny faritra samihafa manodidina eny avy-lavitra ihany koa aza tafavory eto amin'ity toerana izay natokanay iantsona ny anaranao ity amin'izao sabata manokana izao. Misaotranao izay noho ny famindram-ponao taminay tsiraray avy, misaotra noho ny fierovanao anay, noho ny fiahinao ny fiainanay, ary mbola afaka mideranao izay amin'izao andro masina izao. Ianao amela ny heloka tsiraray avy, ary oka ny fanahinao eto anivonay, ampahery anay, anomana ny foampanahana azo ny mandray ny afatra izay tianao omenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'ny Federasaonna Madagasikara Fony no iarabana atsika tsirairay avy. Tonga somatsara narovan'Andriamanitra nomeny ny fahasalamana, nomeny ny zavatra rehetra ka tonga eto amin'ity vatolampy mampiray ity sika hiaraka hideran'Andriamanitra. Andriamanitra ny omba atsika tsirairay avy ary ahita fifaliana manokana miaraka amin'Andriamanitra sy ny mpanompony zay tsika eto isika tsirairay avy arapaina manokana ny avy any amin'ireo nosy rahavavy zay tonga miaraka amintsika eto, ny avy any amin'ireo faritany ihany koa zay manana solotena eto avy lavitra izy ireny. Ahita fifaliana miaraka amin'Andriamanitra mandrakariva ny isika tsirairay avy. Zao dia fifaliana ho manolotra anareo ny pastora Andriana Sojon izay taleny departementan'ny fitantanam-piaina kristianina eo anivon'ny ranomasimbe indiana misy atsika. Angatantsika izy hitsangana. Ary izy ihany koa no anohy izao fanolorana izao. Makasitraka Ray aman-dreny trésorier, mamerina ny araba ho antsika rehetra izany. Ny anjara koa dia manolotra amintsika ireto mpandraharaha ireto amin'izao maraina izao. Ny antony fivorintsika dia manana mpamanga manokana avy any amin'ny division isika, dia tsy izany fa ny docteur Mondia Liwali. Izy no talen'ny departementan'ny fitantanam-piainana kristiana eo anivon'ny division izay misy antsika. Miangavy azy mba hitsangana. Izy araka ny hitantsika eto no talen'ny departementan'ny fitantanam-piainana kristiana eo anivon'ny division izay misy atsika. Mpanompon'Andriamanitra izy io lehilahy izay efa manana fanandramana maro. Ary azo lazaina fa efa 20 taona mahery izany zao no efa nisehatra teo amin'ny lafiny fitantanam-piainana kristiana. Nanomboka tany amin'ny fédération izay nisy azy zany efa nandalo 10 taona izy tany tao amin'ny union izay nisy azy 12 taona talohan'ny nahatongavany amin'izao andraikitra eo amin'ny fitantanam-piainana kristiana amin'ny division izao. Olona efa manana traikefa sy fanandramana maro izany Ray aman-dreny izany ary fifaliana ho antsika ny miaraka aminy. Mino fa hitondra fitahiana ho antsika rehetra ho an'ny fiangonana izao fiarahantsika izao tsy androany ihany fa rampitso ihany koa.
ny docteur Lioali moa dia sady namana ihany koa izy a mpiara-mianatra ary manambady tokana tahaka ny olona rehetra izy a kanefa manana zanaka anankiefatra ihany koa. Tsy vao zao izy vao tonga eto Madagasikara fa efa fanondroany zao koa fifaliana ao anay a docteur Lioali ny miarabanao tonga soandray eto Madagasikara ho mariky ny fandraisantsika azy dia andeha no fahofantanantsika isika tsiraray avy. Araky ny hitantsika eto a dia eo ihany koa ireo mpitantanasa eo amin'ny fédération ary misy aza avy any amin'ny fédération hafa izay miaraka amintsika eto. Fifaliana ao ihany koa ny anolotra aminareo a ireo mpitantanasa ireo satria ny fédération na Madagasikara avoany no mandray atsika zany a dia atolotra zay ihany koa ny ray aman-dreny André Paratina Faner izay filohan'ny fédération na Madagasikara afovoany. Ao arindrina kely ao a ny pasteur atao loha atao azafady Ratsimbazafy Lalanyena sekretera mpanatanteraka eto amin'ny fédération Madagasikara afovoany. Miaraka aminay ety ihany koa ny rahalahy Erinjanahary Jean Aimé izay mpitahiry volana zany fédération na Madagasikara afovoany izany. Dia mazava ho azy a misy ihany koa ny union izay mandray andraikitra amin'izao programme izao a. Miaraka aminay ety ihany koa ny Ralandson Roland izay mpitahiry volan'ny union izay misy antsika. Mirahaba azy ihany koa isika. Eny ampitoerana eny ihany koa ny anabavy mpitahiry volam-panampy eto amin'ny union ny anabavy Rajonasson Arvololona angatantsika izy mba hitsangana ihany koa misaotra tompo io a izy io. Dia misy ihany koa ireo avy any amin'ny fédération hafa izay miaraka amintsika eto a dia hitatsy miaraka amintsika eto ny président ny fédération de la Réunion pasteur Daniel Zena eto anivontsika izy angatantsika ihany koa izy mba hitsangana. Aizy izy teo fa tazako teo nisy dinalehany kely ao ambadika ao izy a miaraka amintsika eto izy. Miaraka amintsika eto ihany koa ny mpitahiry volan'ny fédération na Madagasikara avaratra ny rahalahy Raminson Séraphin angatantsika izy ihany koa izy a mba hitsangana. Marina moa fa izy rehetra dia miaraka amin'ny vady aman-janany izay tsy ho atsangana fa rehefa avy eo tsika dia iaraba azy tonga soa ihany koa ianao a rahalahy. Ary satria programme fipikry zao programme izao a dia fifaliana ho ahy ihany koa ny anolotra aminareo reo talent départemental fipikry samihafa ato amin'ny union izay misy atsika. Atomoko avy ary amin'ny akavanako zany amin'ny akavianareo a ny pasteur Rabarson Abel izy no talent départemental ny fipikry eto amin'ny fédération na Madagasikara afovoany. Manarakaraka azy ao ny pasteur Todiandro Salvatore talent départemental ny fitantanam-penina kristiana any amin'ny fédération na Madagasikara atsimo andrefana Antuliara izany. Dia vadika kely ary arinarindray aloha tomboka avy any any ny rahalahy Robert Elio talepanampy ny départemental ny fipikry avy eo amin'ny nosy La Réunion. Eo akaikiny eo ny rahalahy Terence Woodcock Terence talent départemental ny fitantanam-penina kristiana avy any amin'ny nosy Seychelles. Eo akaikiny eo ny pasteur Toljanahary Ony Andoniaina izay talent départemental ny fitantanam-penina kristiana ao amin'ny fédération na Madagasikara Tsinanana Antomasina izany. Eo akaikiny eo ny pasteur Rakotomalala Emile izay talent départemental ny fitantanam-penina kristiana avy any amin'ny fédération na Madagasikara avaratra andrefana any Mazenga izany. Eo akaikiny eo ny pasteur Erika fotsiny anarany ny azo ny foindrina ny anarany sady mora tadina izy no talent départemental ny fitantanam-penina kristiana avy any amin'ny fédération na Madagasikara avaratra any Degoa izany. Ary eo akaikiny eo ihany koa ny pasteur Ramandimby Arsan Jean François izy no talent départemental ny fitantanam-penina kristiana ao amin'ny fédération na Madagasikara Tsinanana any Fianaratsoa izany. Koa andeha hitsangana andre mandesika rehetra dia anofa hofantarana ny reto fiangonana rehetra mba hiaraba azy ireo. Ny tompo anay hitantsika ary andray fitahiana feso manambiampy isika mandritra ny fotoana zay irahantsika eto. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Sora tompo. Hoay azafady misy adino.
mihinambary aza ho ny misy latsaka saika afabaraka ny anabavy koa miaraka aminay etian'loana ihany koa ny anabavy razana bololona haja zaniny izay taleniny departemanta miandraikitra ny akisy sy ny vehivavy eo amin'ny union izay misy atsika ho fafaitsika tanana ihany koa izy ny tompany hitayanao koa ranabavy misaotra tompo fanoizantsika ny fotoana dia andeha hiaraka hitsangantsika iredona ny ira fa 7:10 ira fa 7:10 andininy voalohany sy ny andininy faharoa de ralaza ery aja raha mbola eo am-pitsanganana isika dia andray ny baibolitsika anokatra izany ao amin'ny Estera toko fahaefatra andininy fahaefatra ambin'ny folo Estera toko fahaefatra andininy fahaefatra ambin'ny folo raha ny arana hitatsika dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa raha hangina mihitsy ianao amin'izao andro zao dia isy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia aringana ary iza no mahalala fa angamba ho amin'izao andro zao mihitsy no anandratana anao amin'ny fanjakana
Nous lisons ce matin dans le livre d'Esther au chapitre 4 et le verset 14. Il est dit, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Amen. The scripture reading is found in Esther chapter 4 and verse 14. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall the enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But thou and thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? Amen. Zao dia iroso amin'ny vavaka mandoalika isika. Izay aty aloha no andoalika isika rehetra angatahana ijoro sy ijanona amin'izao toerana misy atsika izao. Raha sitrakareo dia aoka ho ajana manokana izao fotoana izao ary tsy sina ny fivezivezena. Raha manao satroka ianao, raha sitraka ao indrindra dia ho asorintsika izany satroka izany. Jehova Andriamanitray, masina izay tsara indrindra ny an-danitra, Andriamanitry ny lanitra, ilay Andriamanitra namorona izao rehetra izao, Andriamanitra nivavahany Abrahama, Andriamanitra Isaka, reo Andriamanitra izay tomponay. Any an-danitra no misy anao, avy petraka ianao tompo. Fa Andriamanitra iva fijery ihany koa. Koa amin'ity maraina ity, indreto izay fiangonanao, miara-manantona anao ampandoalehana, izay tsy raray avy. Tomponay any an-danitra, voalohany indrindra dia manantitra ny saotra, dera, laza ho anao izahay. Mendrika ho anao zany tompo. Efa anao raha teo izany. Koa na dia molotra maloto ihany aza ny molotra itsiraray avy. De maniry izahay tompo. Andray anjara amin'izany fisaorana anao izany. Misaotra noho ny tsy analanao ny fanahinao eto amin'ity planeta misy anay ity. Misaotra noho ny mbola hanomezanao anay tombonandro. Misaotra noho ny mbola hanomezanao anay rivotra maimaim-poana. Misaotra noho ny zavatra rehetra tompo. Fa indrindrandrindra misaotra noho izao fotoana manokana izay ionanay aminao eto amin'ity vatolampy mampiray Gradin fahatelo ity. Koa ny fanirinay Andriamanitra, raha miona aminao eto izay amin'ity sabata ity, dia hosokafanao ny fonay tsiraray avy. Ka ho fotoana manokana ahinonay fampaherezana avany aminao izao fotoana izay iarahanay aminao izao. Tompo, aoka ho fotoana hahafahanay mitombo amin'ny fanarananao izao fotoana tanterahanay izao. Aoka ho asoronao zay feo tsy anao, fa ny feonao ihany tompo no amakivaky ao anatin'ny fonay, ka ho toy ny sabatra roa lela anamboatra ny fiainam-panahinay izao fotoana izay iaonanay aminao izao. Mahatsiaro ambavaka manokana izay, andreo mety mandalo tsy fahasalamana
tompo aoka ho atsotranao koa ny tana maherinao mba hanendry ny fototra retina n'izy ireny. Misy ny tratry ny fahalainana sy ny fahakiviana aoka ho Andriamanitra pampahery azy ireo amin'ny fotoana rehetra ianao. Mahatsiaro am-bavaka manokana ny firenenay izay tompo. Ianao no hitantana mandrakariva sy hanome tsilosaina an'ireo mpitondra isan-tsokajiny eto amin'ity firenena ity. Mivavaka ho an'ny asa fitoriana ataon'ny fiangonanao izahay mba hanakoako any amin'ny faritra maro isan-karazany ane izany fitoriana ny filazantsara-nao izany. Ny faniriana sy ny fikasana hafa ihany koa izay tia ny vahoakanao sy ny fiangonanao entiny eo anatrehanao. Ianao ny mahalala an'izany ka dia aoka ho jerenao amin'ny fomba manokana. Mino izay tompo fa tonga eo amin'ny seza fiandriananao izany vavaka rehetra izany. Ary ny mihoatra noho izany azy satria tonononay angatahanay noho ny amin'ny anaran'i Kristy irery ihany izany vavaka rehetra izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana manokana izay anolorantsika sy amerianantsika izay ho an'Andriamanitra indray isika amin'ity maraina ity. Koa asaiko ampitiavana isika mba anomana izany rehefa izay dia anao vavaka mangina isika. Tao anatin'ny vanim-potoana ny mosary izay tsy nisian'ny vokatra, nisian'ny ahitany mafy, dia nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray nanana fahasahiana hangataka rano sy sakafo tamin'ilay vehivavy mpitondra tena tao Zarefata. Vehivavy mpitondra tena izay tsy manana afa-tsy sakafo farany ho azy sy ny zanany lahy. To nagaga ihany ny fahasahian'ity mpanompon'Andriamanitra ity. Nangataka rano, kanefa efa tao anatin'ny roa taona mahery no tsy nisian'ny ranonorana. Ambonin'izay dia mbola nangataka sakafo ihany koa izy ity. Na dia fantany tsara aza fa vehivavy mpitondra tena no manoloana azy. Na izany aza nefa ny toe-javatra nanoloana ity vehivavy ity dia namaly azy ary laza izay nananany nampiseho tamin'ny lino ho aviny tsy misy fanantenana izy. Izao no lazainy ao amin'ny Mpanjaka voalohany 7:12. Fa ora vehivavy, raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao, tsy manana mofo na dia ray akory aza aho.
fa koba kely erany tananila ao amin'ny barika sy diloilo kely foana ao amin'ny tavoara ary maka tapakazo roa ao zao ka hiditra namboatra ireo ho annay mianaka dia ho faty izahay. Nanao fampanantenana manaitra tamin'ny anaran'Andriamanitra nefa Elipa aminany ary laza tamin'ilay vehivavy izy fa hiay azy Andriamanitra ka tsy ho foana ny tahiriny. Matetika tokoa rehefa ao anatin'ny toejavatsaritra isika